Amen. Sorany tompontsika ny amin'izany teny zany a manambara fa mila ateraky indray eo amin'i Jesosy ianao. Ary tsy vitany ateraky indray eo amin'i Jesosy a fa mila mitombo ao amin'i Jesosy. Tsy mety raha zaza foana ao amin'i Jesosy fa mila mitombo ao amin'i Jesosy. Be da be ny nateraky indray a, be da be mandray Jesosy fa tsy ampy le fototra, tsy ampy le fampianarana rehefa avy eo a dia lasan'ny ambody. Fa mila an'le inona ny atao mba tsy ho lasan'ny ambody? Inona ny atao mba tsy ho lasan'ny ambody? Ohatra teraka ny ondry kely mba tsy heveriny ambody dia inona ny ilaina? Mila mpiandry. Ary io mpiandry io izy io? Jesosy io mpiandry io. Jesosy io mpiandry io. Zavatra tsy ampy amin'izao fotoana izao dia ny révélation an' Jesosy. Ny fanambarana ny amin' Jesosy. Zay ny zavatra tsy ampy amin'ny olona. Ny olona dia te hiankina man'olona foana. Zay tena fahavoazan'olombelona mihitsy. Raha vao tsisy olona eo dia ohatrany hoe tsy mety. Dia zay mahatonga an'le olona malala fa misy olona dia misy mamorona hoe ty ary le olona ilainao. Dia miforona daholo ty olona rehetrarehetra ty hilatsaka-tsehatra hiandry ianao. Fa ny ankamaroany dia mercenaire. Mercenaire zany a pikarama. Ary io pikarama io rehefa tonga ozy izy loza dia manino io pikarama io? Lasa io mitsoka. Tsy hitako ny alehany satria pikarama izy. Tsy tena izy zany izy. Tsy tena le mpiandry le tena izy. Fa mpiandry saritsariny. Mpiandry ampikaramaina. Dia rehefa miandry ampikaramaina tsy ao le fitiavana an'le ondry. Tsy ao le fiantrana an'le ondry. Tsy ao le tena fietreretana an'le ondry. Fa io ny karama misy dia io ny atao. Révélation an' Jesosy ny mila anananao, mila fantarinao, mila hainao. Fa rehefa fantatrao ny révélation momba an' Jesosy, tsy lavo ianao, tsy mianjera ianao, tsy potraka ianao, tsy very ianao, tsy lany ianao, tsy ringana ianao rehefa fantatrao ny révélation ny amin' Jesosy. Ohatra ny ataoko foana ilay izy hoe révélation ny amin' Jesosy. Fa zay ny marina amin'ilay izy, révélation, fanambarana ny amin' Jesosy. Fa marina le voalazany misy teo hoe tsika rehefa ao amin' Jesosy a, tsy haiko hoe nateraky indray a dia te halala zavatra be, te halala fombafomba, te halala calendrier jiosy, te halala ny fanaony jiosy, te halala zao rehetrarehetra zao. Fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe fahalalana mampihebebo fa fitiavana no mampandroso. Ny fahalalana mampihebebo fa ny fitiavana no mampandroso. Jesosy dia ampy. Jesosy dia ampy. Aza mitady zavatra lavitra, aza mitady zavatra sarotra, miantoraka am-panahy, miantoraka am-pinoana, dia Jesosy dia ampy. Tena tiana zaraina amintsika izany. Fa be da be mivoafitaka amin'izao fotoana. Satria manino? Tsy manana fanambarana ny amin' Jesosy. Inona tiako lazaina hoe tsy manana fanambarana ny amin' Jesosy? Tsy fantatrao marina hoe izy io Jesosy io. Inona ny ataon'io Jesosy io? Manao ahoana io Jesosy io? Malala tsara an' Jesosy fe ianao. Mafantatra tsara an' Jesosy fe ianao. Ianao izay tonga eto io. Fa ny zavatra tadiavin'i Jesosy ianao mahafantatra azy, malala azy. Zao no lazain'i Jesosy, ny ondriko mihaino ny feoko ary manaraka ahy. Ary ny pikarama, satria pikarama dia tsy arahany rehefa heno ny feoany. Fantatrao ve rehefa miteny hoe zany Jesosy, zany tsy Jesosy, zany Jesosy, zany tsy Jesosy. Ahoana ny ahafahanao mahalala tsara hoe zany Jesosy dia zany tsy Jesosy? Ahoana ny ahafahanao manavaka ny feon'ny tena mpiandry tena izy sy ny mercenaire? Fanontaniana mpisokatra zany. Ahoana ny ahalalanao tsara hoe zay le feo an'le tena mpiandry ondry zay a? Zany tsy izy zany fa zany mibarareoka be feo ana mercenaire zany. Rehefa zahatra mifanerasera aminy, tonga dia hainy, tonga dia fantany na feo mitovitovy ary io, tonga dia any tsy izy zany. Misy nge manao plagia zao amin'izao fotoana. Manao plagia zany makatahaka, imposteur, makatahaka, modimody.
dia be da be ny modimody. Dia raha ianao la ny andro iaino an'ilay modimody faniny ianao, fa ny ilainao miaino an'ilay tena feo tsara. Dia rehefa fantatrao tsara ny feo an'ilay tena feo an'ilay tena mpiandro tsara, vao misy feo hafa eo, tonga dia hainao hoe tsy izy zany. Tonga dia fantatrao hoe tsy izy zany. Izany hoe io fiarahana amin'i Jesosy io dia mila kolokoloina. Tsy vitany hoe vita batisa dia ampy izay voavonjy aho. Tsy vitany hoe nateraka indray aho, nasaina nitsangana koa nanolo tena dia ampy izay. Tsy vitany hoe mamonjy fotoana sy manatrika fotoana. Fa io fifankazarana. Fifankazarana. Raisika ohatra n'isan'andro hoe ireo zanak'ireo tonga dia malala feo any dady izay. Inona mahatonga azy malala an'izay? Satria dada foana no miresaka sy mifanerasera aminy eo. Tsisy dada hafa mihitsy eo ambadimbadika eo. Fa dada rainy eo. Tsisy. Dia tonga dia fantany hoe izay dada. Vao misy feo hafa eo tsy rototra izy. Fa feo any dada enona. Dada ao maraina, dada ao atoandro, rehefa tsy eo dada miantso telefona. Isaky mihetsika dada miantso izay dada. Ny après-midi dada eo, ny arivo dada eo. Eo foana dada, enony tsara feo any dada, fatany tsara dada. Vao misy feo hafa, tsy dada zany. Indraindray rehefa miantso dia mody vaikely ny feo. Indraindray izy izao. Satria fatany foana hoe tsy le feo any dada izay. Enao ve tena mahalala ny feo an' Jesosy? Enao ve tena mahafantatra tsara an' Jesosy? Zao raha lasaina bavy ny zavatra misy amin'izao andro sarotra zao. Andro sarotra zao. Andro ny fitaka zao. Feno fitaka ny tany. Andro ny séduction zao. Andro ny fiemorana zao. Ka raha ianao tsy mahay mihaino tsara ny mpiandry tsara io dia vao fitaka ianao. Ianao raha tsy mifankazatra amin'i Jesosy Kristy dia vao fitaka ianao. Arakaraky ny fankazaranao aminy. Arakaraky ny aonanao aminy, ienonao azy, iresahanao aminy, no afantaranao azy tsara. Firiny izy amintsika eto ny mifankazatra amin'i Jesosy. Izy amintsika eto ny mazoto miaino an' Jesosy. Izy amintsika eto ny mazoto manontany an' Jesosy. Jesosy inge tsy angatahana zavatra foana. Jesosy tsy angatahana zavatra foana. Tato dia mandray SMS. Ny SMS voaraiko, mba eto ambavaka fa misy an'izao. Mba eto ambavaka misy an'ity. Mba eto ambavaka fa misy an'ry. Fa eto ambavaka fa misy an'izao. Révélation-ny amin'i Jesosy. Raha tena fantatrao Jesosy Kristy, tsisy SMS makaty amiko tsony. Tsisy SMS makaty amiko tsony. Aty tonga dia fantatrao ny andehanan'iny SMS iny any an-danitra iny mandeha. Halleloja. Marina fa hoe mifampivavaha ianareo. Tsy diso mihitsy izay. Mifampivavaha ianareo. Jay. Fa tsy manakana mihitsy zany, tsy le mifampivavaka ny atao voalohany. Ianao mihitsy aloha tonga dia amin'i Jesosy. Tonga dia ianao mihitsy aloha amin'i Jesosy. Tsy izany anelanelananao amin'i Jesosy. Tsy izany anatonanao amin'i Jesosy. Afaka ataoko izay ary mivaly io rehefa makeo fa vao fitaka ianao hivaly le izy zany mivavaka ho anao, fa ianao nefa tsy tafahoana tsara miaraka amin'i Jesosy. Ianao tsy tafahorona tsara miaraka amin'i Jesosy dia ilana foana ianao. Dia raha zany ratsiratsy loha sy mitetetika dia ho tazomiko mihitsy ianao. Dia holazaiko an'izao ianao hoe mba tongavy ianao isaka sabotsy fa tena mila mena teknika ianao, alalanao tsara ny zao. Dia tsy mety io raha tsy mameme vola kely aloha ianao. Dia asiana rakitra, dia asiana dimy. Zay mahatonga antsika. Naifa be, naif. Inona ny atao hoe naif? Manaikinaiky fotsiny, mihainohaino fotsiny, dia manaranara kely. Dia voafitaka. Dia be da be ny kristianina no voafitaka. Zay no mahatonga ana amin'ny teny rehefa mitory hoe za tsy kristianina. Nisy mpiara-miasa tamiko ny teneko misy tamin'ny herinandro. Za tsy kristianina. Sao dia za lazainao fa kristianina. Za tsy kristianina, za mpianatra Jesosy. Ary zay lazaina teo hoe kristianina kamo. Kristianina zany, za mpianatra. Ny ny kristianina tsy miditra amin'ny fanjakana lanitra. Raha tsy mibebaka. Le kristianina zany amin'izao etikety. Zanak'Andriamanitra, zanaka fiangonana zao, taranaka kristianina sy ny sisa. Tsy hidiranao ny lanitra ny etikety maha-kristianina. Tsy hidiranao ny lanitra ny anarana hoe kristianina. Tsy miditra eo. Ny mpianatra Jesosy Kristy miditra any.
ka fantaniana mipetraka eo enao ve mpianatra sa kristianina fa inona ny evahanao amin'ny kristianina inona ny evahanao amin'ny fombafomba mpivavahana sy ny rafidrafi-pitondram-piangonana sy ny anaranara-piangonana inona ny evahanao fa ny kristianina dia tia izao tontolo izao ny kristianina dia manaraka ny fomba n'izao tontolo izao ny kristianina dia masirasira mifangaroaro tia izao tontolo izao fa ny nateraka indray ny zanak'Andriamanitra ny converti ny disciple ny mpianatra dia manana fifehezan-teny zany manana fahononanteny zany manana tanjony zany dia lanitra fa be da be kristiana lazaiko anao amin'izao fotoana izao tsisy tanjona lanitra zany inona maha kristianina anao za afa-pandray fanasan'ny tompo inona ny maha kristianina anao zay efa vita batisa tamin'ny mbola kely inona maha kristianina anao zay makany am-piangonana isan-kalahady inona maha kristianina anao zay mahavita adidy tsy tapaka maloha rakitra maloha adidy maro isan-karazany zay zany le maha kristianina fa zay ve hidirana lanitra tsy hidirana lanitra zay mihitsy mila avahana hoe le avahanao amin'ny maro ianao mpianatra makahala fahotana mpianatra makahala n'izao tontolo izao mpianatra mihodina amin'izao tontolo izao mpianatra mandeha amin'ny fahamasinana mandeha amin'ny tahotra an'Andriamanitra halleloia fa mba mailo rehefa amin'izao fotoana rehefa miteny hoe kristianina ve ianao ay kristianina aza sy dokan'izany hoe kristianina mivavaka ve ianao mivavaka ay aza sy dokan'izany ianao ve mahalala an'Andriamanitra ay mahalala an'Andriamanitra aza sy dokan'izany fa ny vonona hamantarana ny azo mahafantatra an' Jesosy Kristy fanambaranany amin'i Jesosy Kristy zay ny mila fantatsika zay ny mila iainantsika mahalala an' Jesosy mahafantatra an' Jesosy miaino an' Jesosy mifankazatra amin'i Jesosy halleloia dia mifandray amin'ilay teny teo aza malaina mivavaka aza malaina mamaky tenin'Andriamanitra aza malaina miaino an' Jesosy aza malaina mivavaka miresaka amin'i Jesosy fa zay ny lazaiko te be da be ny SMS tonga aty am taloha izy io be da be koa ohatr'izay dia efa mba niato kely satria nisy taona ny teny hoe tsy mba misy mihitsy fijoroana vavolombelona hoe afaka tamin'ny sigara afaka tamin'ny toka afaka tamin'ny mpizangavazangana njoro amin'izao zao fa mangataka miresaka amin'i Jesosy tsy voatery mangataka miresaka amin'i Jesosy dia manontany miresaka amin'i Jesosy dia manontany hevitra miresaka amin'i Jesosy dia miteny hoe mahafinaritra kosa ianao Jesosy tsara ianao Jesosy lehibe ianao Jesosy tiako ianao Jesosy mila mahafantatra an' Jesosy ianao mifankazara amin'i Jesosy ianao aiza ho aiza mifankazaranao amin'i Jesosy fa zay le voalaza teo rehefa mifankafantatra tsara amin'ilay mpiandry tsara ianao miaino azy foana mijery azy manaraka azy dia fantatrao izy tsy sarotra aminao miaino azy tsy sarotra aminao mahalala ny sitrapony fa matoa ny olona voafitaka amin'izao fotoana mampitoa ny olona very amin'izao fotoana matoa ny olona voambaka amin'izao fotoana dia inona ny tsy ampy fahanambaranany amin'i Jesosy révélation-ny amin'i Jesosy ny tsy ampy révélation-ny amin'i Jesosy ny tsy ampy io le fanoharana teo aza sahirana mijery vola santoka ianao hoe mba tena mba aizako tsara mba tsy ho voafitaka dia aloha mba jereko daholo ny karazana vola santoka laha ny andro amin'izany ianao ny vola tena izy foana izarana dia rehefa fantatrao tsara ny vola tena izy tsisy antony aminao ny tonga eo rehefa tonga eo vola santoka marina sa diso zany hoe tandremo ny toriteny enona tandremo ny boky vakiana tandremo ny radio enona tandremo ny zavatra rehetrarehetra arahana tonga dia direkta io ny baiboly vakio tonga dia direkta ao aminao fanahy rehefa nateraka indray ianao izany tsy mino an'izany ampinoana ny inona zany rehefa nateraka indray ny olona nanaiky an' Jesosy dia voalaza amin'ny Efesianina fa vao isy tombo-kase ny fanamasina dikan'izay ao aminao ny fanamasina mahatonga antsika indraindray miandry manifestation ohatrany tsy mipelipelika ohatrany tsy menjera ohatrany tsisy inona tsy ao angamba ny fanahy aza fitahan'ny olona amin'izany fa fitahan'ny olona koa misy mihitsy ny pelipelika rehefa ao ny fanamasina
misy mihitsy ny mienjera amin'ny tany rehefa ho fanamasina, misy mihitsy ny tonga dia tsy mahazaka tena sy malemy mihitsy rehefa ho fanamasina, fa misy koa fitaka ataon'ny satana, fitaka ataon'ny devoly dia mody mienjera, mody mitsirara, mody potraka, fa tsy Jesosy manao an'izay, fa fitaky ny devoly. Vanim-potoana sarotra zao raha lasaina-bavy. Zao le vanim-potoana tena fitsoahana dia fizanonana rery ao an-trano ao mitolona miresaka amin'i Jesosy ao. Fa noraisin'i Jesosy tsirairay any an-trano any, tsirairay nitokana tsara any, tsirairay manana an' Jesosy any. Aiza ho aiza ny fankazaranao amin'i Jesosy. Io resaka fahotana io lazaiko anao. Io rehefa hidiran'i Jesosy potika io. Potika io. Vakio nge ny Jaona toko 12. Jaona toko 12 a. Jaona toko 12. Andininy 2:30. Jaona toko 12 andininy 2:30. Mba misy ray mamaky hoe azafady. Tenenoko rehefa hajanona. Ary izao raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra nantonahy. Izany no lazainy anambarana izay fahafatesana efa hiaretana. Dia namaly azy ny vahoaka ka nanao hoe efa renay tamin'ny lalàna fa Kristy haharitra mandrakizay. Koa ahoana no ilazana hoe tsy maintsy hasandratra ny zanak'olona. Iza moa izany zanak'olona izany? Dia hoy Jesosy taminy, mbola kely ihany ny toeran'ny mazava aminareo. Mandehana raha mbola manana mazava ianareo mba tsy hahatratra anareo maizina. Fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Raha mbola manana mazava ianareo dia minono mazava mba ho tonga zanaky ny mazava. Rehefa nilazany Jesosy dia nialy izy ka niery azy. Nefa na dia efa nanao izany famantarana betsaka izany teo anatrehany azy izy dia tsy mba nino azy ireo mba Atreo. Zao ny voalazan'i Jesosy. Zaho ozy izy rehefa hasandratra hiala amin'ny tany dia nino? Hitondra olona maro eo amiko. Dia nilazany amin'ny hafatesany izy ozy izy. Dia ny olona niteny hoe maharitra mandrakizay zany Kristy zany. Ahoana ny tenenanao fa andeha izy? Noho tsy fahalalana daholo nahafantarana ny tenenana an'izany. Hoy Jesosy hoe raha mbola eo aminareo mazava dia mandehana. Fa ho avy ny andro tsy eo intsony ny mazava dia iraparapa anatin'ny aizina ny olona. Fa raha mbola eo ny mazava dia mandehana. Jesosy ilay fahazavana. Dia eo amin'ilay 7:30 na be da be ary izy ny fahagagana natao dia tsy nino izy. Ny tiako lazaina olana ny amin'ny fahotana, olana ny amin'ny fahotana, olana ny amin'ny fahazaran-dratsy, olana ny amin'ny toetra ratsy, olana ny amin'ny fomba ratsy fanao, olana ny amin'ny lavo-fony isan'andro san'andro. Ny hahafantarana, ny hahatonga anao tsy ho lavo-fony isan'andro san'andro, mety hoe lavo indray mandeha isan'ny 5 taona. Ny hahatonga anao hiova tanteraka amin'ny fomba fisainana, fomba fijery, ny toe-posy, ny mombamomba anao rehetrarehetra. Ny vahaolana amin'io Jesosy 100 isan-jato. Ny fahalalanao an Jesosy, ny fankafantaranao an Jesosy, ny fiankinanao tanteraka amin' Jesosy, ny fahalalanao, ny herin'ny fahasoavana. Mba ho fantatrao hoe efa vitan Jesosy teo amin'ny azy fizaliana zay. Zay zatra tiana lazaina amintsika. Tsy ho vonona intsony ianao ataovy maty any amin'ity fahotako ity Jesosy, ataovy maty any amin'ity farazaran-drazoko ity Jesosy, diso vavaka ianao. Fa ny zavatra voasoratra anaty Baiboly dia zao, ianareo efa maty. Efa maty nareo dia efa natsangany indray, zay fotsiny inona. Fa ianao mbola hiteny hoe vonoy a Jesosy ho faty amin'ny nofoko, amin'ity fahotako ity diso hevitra ianao. Ohatrany hoe ianao efa ato anatin'ity saly ity efa mipetraka eo amin'ny seza io dia mbola mangaty akany mba hampidiro anatin'ity saly ity ne za dia mba ataovy mipetraka eto amin'ity seza ity. Dia hoy Jesosy hoe tsy fantatrareo, mahadiso hevitra anareo, tsy fahafantaranareo soratra masina.
dia ohatr'izay ny ataon'lay olona raha tsy raha ao anatin'ny tsy fahalalana izy efa mipetraka eto izy efa eo ambony ban dia mbola manatona indray izy mangataka hoe mba hasokafa inge le salle dia mba hampidiro any dia hipetraka eo ambony ban inona ntsony ny afaka ataoko amin'izany mbola misy zavatra afaka ataoko ve amin'izany izy ary rehefa io efa mipetraka fa ny afaka atao révélation ampahafantarina azy hoe ianao nge tsy mila sokafaka tsony ny trano tsy mila ampipetraka eo tsony ianao fa ianao efa mipetraka eo e fa raha zay zany le olona ho fitahana indray dia ao ary atao zay apetraka anao fa zao omeo vola kely aloha omeo rakitra kely any aloha dia asio valopy misy vola any dia tafapetraka eo ianao zay le fitaka amin'izao fotaona le famonjena efa azonao le fanafahana efa azonao le famitsorana efa omen'i Jesosy ianao fa ianao tsy manana finoana ary ianao tsy manam-pahalalana zay mahatonga ten'Andriamanitra miteny hoe ringana ny oloko noho n'inona noho ny tsy fisian'ny fahalalana ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana ny tsy fahafantaranao an' Jesosy ny tsy fahafantaranao fa ianao efa niara-nombona teo amin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy ianao efa niarana levona tamin'i Jesosy ary ianao efa niarana tsangana tamin'i Jesosy le olona taloha efa niarana levona tamin'i Jesosy le olona taloha efa niara-nombona tamin'i Jesosy fa efa mitsangana olom-baovao amin'i Jesosy mandeha any ohatran'izay halleloia tonga dia mandeha fotsiny zany ve Jesosy zay ve ny fahamarina iaino fotsiny zay iaino amin'ny finoana raha nateraka indray ianao fa raha tsy nateraka indray ianao mbola ny devoly mangezanao mbola fiaina zao tontolo zao mangezanao fa ho anao zay nateraka indray zay ny fahamarinana mbola tsy teraka akory ianao efa vita ny famonjena ho anao halleloia ny fankafantaranao an' Jesosy ny fizaranao am' Jesosy ny fiainanao miaraka am' Jesosy halleloia zao ny zavatra lazaiko antsika be da be ny olona ny leo sy tsy teherika n'izany fivavahana zany tsony am'izao be da be no mandeha miazakazaka sy mirongatra fivavahana fa be da be koa ny leo sy tsy teherika fivavahana satria nahoana le fivavahana hitany dia to fangalana vola to famitahana olona to zao ny Fransa le ao amin'ny trano fivavahana ohatra ny fanandevozana olona fakana vola fakana zao adidy zao fakana zao resaka rakitra zao mba hanambinana anao mbola tsy teraka akory ianao dia efa hoy Jesosy ambininy ianao fa tsy mifandrotsahano vola ny hanambinana anao fantaro zay ambininy ianao dia mandrotsa bola fa tsy hoe androtsa vola ianao mba ambinina halleloia ahoana tsara efa lambinina ianao dia mandrotsa bola fa tsy hoe mba hahatonga anao ambinina dia mandrotsa vola fitaka be zany miasa ianao amin'ny fanompona sy fitoriana sy fanaovana ny asan'Andriamanitra satria voavonjy fa tsy hoe miasa ianao hitory ianao amafy ianao anao asan'Andriamanitra ianao mba ho voavonjy tsy zay efa voavonjy efa zanaky ny fanjakana za tonga eto aminareo io efa sy olo tena ny ao an-danitra fa tsy hoe mba hatonga ho tafiditra ny lanitra mba hatonga ho voavonjy mba hatonga hako hoeken'Andriamanitra dia hiasa hiditra sampana hiditra mpitoroteny hiditra zao sy zao fahalalana ny am' Jesosy mahafantatra an' Jesosy ve ianao mahafantatra an' Jesosy ve ianao mifankazara am' Jesosy ianao dia tsy teherika fivavahana ny olona tsy teherika fitoriana ny olona tsy teherika toko-pivavahana ny olona satria ao rakitra adidy vola averiko foana zany satria zay ny zava-misy nefa fantatra ao ary mety mbola misy tsy malala tonga eto atao ty opération rehetra ty atao zao activité rehetrarehetra zao atao zao zavatra rehetrarehetra zao inona zany zioka petraka aminao zany isana brika ampitombona saina ataonao zany hitanareo ny zanak'Israely rehefa atao tany Egypte rehefa ho avoaka ny tany Kanana ho avoaka tao Egypta dia mba hahatonga azy ireo tsy ho tafavoaka na ampitombona le brikina saina nataony dia rehefa tototry ny fanaovana brika izy tsy henintsony le tenin'ny Mosesy hoe ndaontsika hivoaka ndray ny olona koa tototry le asa fanompona tototry le fanompona tototry ny fanenjehana fotoana zao le feo an' Jesosy tsy henintsony le fanambarana an' Jesosy tsy fatantsony fa mila mahafantatra an' Jesosy ianao mba ohatra amin'ny Maria ianao hoe Maria zany nahafantatra an' Jesosy inona natao amin'ny Maria tsy rototra tsy taitra eo atongotry Jesosy fotsiny satria fatany fa io le mpiandry tsara io le miteny aminy io le henony tsara io le fankazarany
dia teo a-tongotra Jesosy izy. Fa be tabe maro tamin'izao fotoana. Ny asa mandeha aloha, tsy mitena hoe ratsy ny asa, tsy ilaina ny asa, tsara misy ny asa ary ilaina ny asa raha toka tena ao aminao tsara Jesosy. Fa be tabe miasa fa Jesosy tsy ao akory. Dia zava-poana zany. Fankazarana amin'i Jesosy. Révélation amin'i Jesosy mila fantatrao. Te halalan'i Jesosy marina ve anao? Manana etaeta. Ataovy eo fotsiny le etaeta, tompo mame anao, tompo mamoky anao, tompo miteny aminao. Fa be tabe ny fitaka amin'izao fotoana. Na eo antsika, na tsy eo antsika, na misy fotoana eto, na tsisy fotoana eto, rehefa manana révélation amin'i Jesosy ianao, mitombo ianao, mandroso ianao, mahery ianao, masina ao amin'i Jesosy ianao, tafatoetra ao amin'i Jesosy ianao, raha manana révélation amin'i Jesosy. Alléluia. Zay ny tanjona mihitsy zany amin'izao fitoriana izao hoe iny ianao fa mahaleo tena ao amin'i Jesosy. Amen. Zavatra misy mantsy dia zay. Dia zay mahatonga hoe rehefa mitory, tsy hitory antokom-pivavahana, tsy hitory olombelona, tsy hitory toeram-pivavahana, tsy hitory anaram-piangonana sy anarana rafidrafitra, fa hanambara aminao le fiainana. Le toriana aminao tsy religion, le toriana aminao tsy resaka fomba fanao, fa le toriana aminao dia le fiainana, c'est la vie. Jesosy mihitsy ny fiainana omenanao. Ka io fiainana io tsy alahady ihany, fa io fiainana io isan'andro fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Halleluja. Fa tsy hoe eto mahazo fiainana, rapitso dia tsy miaina indray. Raha afaka pitso, miala ny aina. Raha afaka pitso ny rapitso, efa tena mbivotra ny aina. Tonga ny alakamisy, efa aplata teraka. Tonga ny azoma, efa manao tsy fanao tsony. Tonga ny asabotsy, roviana rery voalahady, dia alahady indray vao sarzena. Tsia, fomba mpivavahana ny ataonao raha zany. Rafidafitra fombafomba ny ataonao raha zany. Fa sarzenao latsinainy, sarzenao talata, sarzenao hatramin'ny latsinainy ho avy. Sarze foana ianao, satria ianao mifankazatra amin'i Jesosy. Satria ianao malala an'i Jesosy. Fa tsy ohatran'ilay olona mitady fitaovam-pivavahana isan'andro reny. Misy miantso anay dia tsy isy angaha le fitaovam-pivavahana mba asiana isan'andro. Isany nisy fitaovam-pivavahana isan'andro aminao eo. Vady aman-janako mila karakaraiko. Ny asako mila ataoko. Fa za tsy hanao business hoe nisy fitaovam-pivavahana isa-maraina ho anao. Tsy mahafoy an'ilay alahady any aminy any izy. Tsy haiko loha zay ana dia mitady mba asio le isa-maraina mba andehandehana. Tsy mahaleo tena ao amin'i Jesosy. Tsy mahalala an' Jesosy, tsy mahafantatra an' Jesosy, dia maky hamonjy toerana foana, maky hamonjy olona foana, maky hihaino olona foana, mihainoa an' Jesosy. Ity ny zanako malalaka ozy ny tena Andriamanitra, izy no hainoy. Halleluja. Mba hiovana ny fijerinao androany, mba hiova ny fomba fandehanao androany, mba hifankazatra amin'i Jesosy ianao dia homaminao foana Jesosy, ao foana Jesosy, connecté. Halleluja. Fa tsy sanatria, araka ilay lazaiko teo hoe apply ianao rehefa tonga ny larobia. Dia mahatonga an'izay dia avy eo mahatonga an'izay dia zao tsy ampy an'i Jesosy ianao hoe. Misy mantsy miteny tsy ampy anay ilay fotoam-bavaka rehefa alahady. Mba mitady fotoam-bavaka fanampiny izay. Ny tena ilainao dia Jesosy. Jesosy isan'andro fa tsy io fotoam-bavaka io no asiana maraina, asiana atoandro, asiana hariva. Fotoam-bavaka fivoriana, tongava ny vavaka, tongava ny vory. Afaka atao zany raha atao dia mibe tabe indray vola. Fa Jesosy tsy mitarika ao amin'izany. Ianao mahaleo tena ao amin'i Jesosy ny zava-dehibe. Ianao mahafantatra rery an' Jesosy ny zava-dehibe. Fa be tabe zany tena ianao ilay olona mandeha isa-maraina tsy manaratsy an'izy anisa. Fa ny tiako tenena hoe ny sakafo maraina zaza tsy voakarakara. Ny akanjo ny zaza andeha hianatra tsy voakarakara. Ny vady andeha hiasa tsy vita ny akanjo sy ny lamba. Fa andeha hivavaka aloha. Adiny Jesosy amin'izany ianao. Jesosy tsy miteny ianao andeha hivavaka isa-maraina. Sakafo ny ankizy tsy vitanao, goûter ny ankizy tsy vitanao, ny vady aman-jana koa tsy voakarakaranao. Lasa re mandeha fotsiny any amin'izay alehany any. Tsisy mpiarakara. Zany ve ny ilain'i Jesosy aminao? Ny ilain'i Jesosy aminao raha misy tsy mihany azy indrindra fa ny ankohonany dia raha sinono tsy mino izy. Nandany finoana. Io tranonao io tokantranonao io ny ministeranao voalohany. Tiavo io, karakarao io. Mampalahelo le sary amin'izao fotoana eto Madagasikara. Lasa fitsoahana le fivavahana, mitsoaka olana, mitsoaka problème, dia lasa mitsoaka any amin'ny trano fivavahana any. Dia tsy raharahiana ilay ao an-tranonao. Adiny tompo aminao io fa io ny tranonao, io ny tokantranonao. Ny vady aman-jana koa no andraikitrao.
fa misy tsy miraravady aman-janaka zany alady tsy hita ao an-trano mihitsy. Misy fotoana inefatra na indimy any amin'le toeram-pivavahana any foana izy ariva izy vao mody. Azagaga raha mijangajanga ny vadinao avy eo, azagaga raha mamy ny vadinao avy eo, azagaga raha mandeha mitsoka ny vadinao avy eo, ianao tsy hita mihitsy, ianao tsy hita mihitsy ny aleanao. Vavaka foana. Le vavaka nefa tsy ao am' Jesosy. Jesosy efa miteny hoe mijanona atao trano ianao, mipetraha atao trano ianao, activité. Tsy activité ny tadiavan'i Jesosy, ny tadiavan'i Jesosy qualité, moment intime, moment intense miaraka am' Jesosy. Za Jesosy rery ao an-trano. Tsy mila mamonjy fotoana foronina daholo aty fotoana ity. Ianao vao maraina ao an-trano ty Jesosy, tsika asianao rery eto. Mihaino an Jesosy ianao, atoron Jesosy ianao zay tokony atao androany. Zavatra hitranga amin'ny androany dia efa mety efa palazan'i Jesosy ianao, tandremo fa misy an'izao, tandremo fa misy an'itoy. Toy izay arian'ny fokon'olona ry tsy hita zay zavatra henona ho an Jesosy. Halleloja. Tsy hita zay henona ho an Jesosy fa ambilina, tahina, hoarovana, apetraka amin'izay le baoritra be arotsay eo amin'izay ary le vola fa vita izay ny ain-kabary. Satria ty vavy ty no amokisana azy. Révélation ny am' Jesosy. Mahalala an Jesosy fe ianao. Baiboly fanamasina ampy zay. Mandehana. Efa ny ekipen'Andriamanitra an'izay no, efa ny ekipen'i Jesosy an'izay ianao, io ny Baiboly. Ao aminao ny fanamasina, mandehana. Ianao sy Jesosy rery aloha voalohany indrindra. Tsy lavina mihitsy, averiko foana, tsy mandany Jezoky ara-panahy. Tsy mandany zay hoe olona matotra ara-panahy, tsy mandany zay hoe olona efa nanana fahelana atao amin'ny tompo ah. Tsy mandany zay hoe ministera hoe mpaminany, pastera, apôstôly, evangelista sy ny sisa. Fa napetraky ny tompo reny. Fa tsy reny mihitsy aloha ny voalohany fa Jesosy. Ianao sy Jesosy aloha. Am'ireny misy sandoka be da be koa. Halleloja. Fankazara am' Jesosy ianao. Fankazara am' Jesosy ianao fa zao tena fotoana sarotra, zao tena fotoana fitaka. Ianao zany ve dia tsy hivavaka mihitsy raha tsy tonga any aminao mampivavaka anao isan'andro. Raha tsy tonga any aminao, raha tsy eo zany dia tsy courage mihitsy ianao fa zanga no Andriamanitra ao. Manompo olona ianao, idolâtre. Ianao sy Jesosy voalohany indrindra. Ianao sy Jesosy, raha misy mora lasaina bavy eo amin'ny fotoana sasasasa nisaorana ny tompo zay. Resaka pratika mpiainana miaraka amin'ny Jesosy ty resako amintsika ty, fa inoko fa efa be da be manana an Jesosy eto. Fa le fizaranao sy le fomba fiainanao miaraka amin'ny Jesosy raha lasaina bavy tena mifankazara amin'ny Jesosy mariny. Aza variana manolona, aza variana be amina boky, aza variana be amina radio sy ny sisa. Marina fa ny tompo mamenay fotoana hitoriana amin'ny radio sy amin'ny télé sy ny sisa. Hitomana ny olona ao ambala sy ao amin'ny vala isaorana ny tompo zany. Fa Jesosy mihitsy koa voalohany indrindra koa ho anao rehefa ao amin'ny vala. Halleloja. Mbola ao tsara ve nareo? Fotoana fitaka va zao? Fotoana fitaka zao. Vao nisy nanoratra ana avy any a France avany dia zaho izy tena kisendrasendra fotsiny nandehanako tao amin'ny YouTube toriteny ray zay ny tena nandehanako tao satria nisy ny teny ana hoe mandehanao. Dia nijereko zay toriteny zay, fa rehefa vitsy zay toriteny zay teo ambany teo nisy toriteny hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Toriteny teto zay. Nikitiako izy le hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Niraisiko tao amin'izay le fampianarana. Ohatra nisy zavatra nisokatra amin'ny masoko izy. Kay le toerana nalehako izay zavatra nataoko hatramin'izay fitaka daholo. Langa daholo. Dia nitenenina tamiko fa io problème mara-bolanao io problème mara-tokantranonao io problème mara-pahasalamananao io problème mara-kasanao io ny mahatonga an'io dia inona? Iza malalaka matatra? Devoly ve? Inona mahatonga an'io izy? Fa folo-karena izy tsy alohanao mahatonga an'io. Lala. Gakosy zay. Tena mampalahelo le ondry. Problème manao izy ara-bola, problème manao ara-tokantrano, problème manao ara-kasa, problème manao ara-pahasalamana. Mahatonga an'io fa folo-karena tsy alohanao. Dia zay hoe tongavinareo aty. Fa reo rerarereo tsisy mandoa fa folo-karena. Akoatr'ireo mbola be da be tsy atonina ato. Fa milambina ny tokantranony. Mandeha ny asany. Salama tsara izy. Miorina tsara izy ao amin'i Jesosy. Halleloja. Inona. Tsisy fitoriana atao tsony.
tonga de nareo vavolombelona fa fitaka be tena fitaka. De misy paster zay aty Madagasikara mandeha any isa-taona fiangonana gasy le izy. De rehefa tonga any izy isa-taona de mbola mampirisy isaky ny toriteny veranga de efa folo-karena foana ny toriana. Isaky ny toriteny veranga de hoe manomeza vola foana mba ho tahina. De tonga avy any izy de ozy izy toano misy le asanay makany Tamatavy amin'ny fitoriana. Fa rehefa manome an'io nareo de mahazo be da be de manambina an'Andriamanitra anareo. Toano mihitsy io. Za koa moa nakaty andafy taty mba nisy vola ihany niala taty mba omeo koa tena ore olona. Zany le zavatra misy tena hoe mamijaly le ondry. Tiako zaraina aminareo mihitsy zany zavatra zany hoe le fahafantarana an' Jesosy ny zava-dehibe. Fa io tsy resaka mandoa fahafolo-karena zany. Io tsy misy resaka mandoa vola sy ny sisy zany. Fa ianao manana an Jesosy, Jesosy manoranao. Tsy ny ampafolonao no ilain' Jesosy, 100 isan-jatonao no ilain' Jesosy. Na hoe 200% anao ary ny ilain' Jesosy. An Jesosy daholy. Halleloja. Fa vao fitaka ny olona. Aveo moa zay paster zay ozy izy tratra ny jangajanga. Mampisara bady. Satria ndray manompo azy ao miaraka amin'ny ao, ndray tsy manompo ao de nasai nampisarahany. Aveo ny zanak'le vehivavy niarahany. Aveo izy niditra any am-ponja. Fitaka daholy. Tiako zaraina aminareo zany. Aleo azava marina. Aleo isokatra amin'ny mason'ny mpino. Fa be da be ny fitaka. Halleloja. Misy nanoratra anahy de ahoana hozy paster, za mba te hianatra mpitory-teny. Za mba te hianatra paster. Fa za koa moa am'izao somera. Nalahelo any namaky an'le SMS-ny. Fa tonga de tonga saina hoe be da be ny somera am'izao anao paster. Satria io mandeha. Mahay miteny kely, mahay mihetsiketsika kely, manao kravaty, palitao sy ny sisa izy mivady de efa ao business. Miditra am'izay fa Jesosy tsy niantso azy. Faux pasteur, faux apôtre, faux prophète, faux évangéliste, faux enseignant mirongatra zany eto Madagasikara. Mirongatra zany any ivelany. Misy avy eto Madagasikara mandeha makany ivelany mihitsy andeha hiasanao paster satria be da be ny gasy manodidina any tsisy mpiandry tsara. Allo andeha any anaovana azy. Fa inana sy anakitra sy amono ny ale any. Tompo ane amindra fora lasaina bavy. Tsy maintsy toriny ty fahamarinana ty na iza faly na iza tsy faly. Tsy maintsy ambara Jesosy ary tsy maintsy vahana ny ondry, vahana ny olona mba tonga azy vao amin'ny Jesosy. Halleloja. Volona ve ianao? Aza matahotra ianao. Fa zay lazay misy atao hoe torio nanafahan Jesosy ianao. Tsy hoe ampianatra be ianao. Fa mila toriny ty lazaiko anao. Fa mila famonjena ny olona, mijaly le ondry. Vao ny olona koa izy nefa tsisy olona vahano vao mainka gejany ao le olona. Révélation am Jesosy. So de gaga ianao hoe manina miteny zany. Révélation am Jesosy. Raha fantatrao ny révélation am Jesosy tsy hitondra pancarte ianao de hijoro ohatr' zao de efa mainy andro de ianao vao ny oloko. Ianao mihitsy le mila vahana mijoro eo. Raha fantatrao ny révélation am Jesosy, apetraka ao iny pancarte iny. Lasa ianao mody mijery vady aman-janaka ao. Halleloja. Fa fitahany olona, mety misy miteny ianao hoe tazomy ty pancarte ty, eto ny anankiray, eto ny anankiray, fa mahazo fitahina ianao rapitso. Mahazo fitahina ianao raha afaka pitso. De eo miandro fitahina, joro reto avao ny oloko ianao mihitsy le mila vahana. Zay mandre tena toriko zany, ny aza mamitaka olona, aza mamatotra olona. Halleloja. Fa ringana ny oloko noho tsy fisiny ny fahalalana, noho ny tsy fahafantarana an Jesosy. Fantaro Jesosy, raha lasy anabavy. Fantaro Jesosy, ho amin'ny fahafahana ny antsoiny Jesosy ianao. C'est pour la liberté que le Christ vous a appelé. Mandehana amin'izay liberté zay. Zay mahatonga anay tsy rototra mihitsy eto amin'ny resaka hoe rakitra na vola mila loza. Raha manao an'izany eto angambizay, dia ohatratra hoe angalany tantely vola fotsiny nareo. Jerevy ny rakitra reo tsy asiana zamy mihitsy eto satria tsy zay ny antsony Jesosy. Rehefa terem-panahy ianao avy eo manome noho ny vokatry ny fonao, noho ny fikasihan'ny tompo anao, isaorana ny tompo zay. Fa tsy zay ny mamaika. Tsy zay ny filotoriana teny. Halleloja. Miteny aminao ve Jesosy? Fantatrao ve ny fahamarina? Fa ny fankafantaranao an Jesosy. Sa miteny aminao mihitsy. Sa rehefa vavaka ao an-tranonao, petraka na mandoalika, dia misy hevitra tonga ao. Teny zay Jesosy. Misy olona hitako ao. Misy olona fantatro ny fomba fiainany ao. Misy hatoran Jesosy. Satria ianao mifankazatra amin' Jesosy, ny malala an Jesosy.
ianao zany tsy antehatra be aman'olona fa ianao mihitsy tonga dia mandolio am' jesosy manandrama zay raha mola sananandrany ianao ianao sy jesosy re tonga dia ao anaty hevitrao baiboliny eo dia zay tsy asiana internet eo tsy asiana boky kely eo tsy asiana ininy ianao sy jesosy fotsiny mandolia eo fa za miteny aminao mivoaka ao ianao hoy ianao tsy mbola te hivoaka eto a jesosy mbola te hianao anao mbola te hiaraka aminao mahafinaritra zany fanatrehanao zany mahafinaritra zany mihaino anao zany mahafinaritra zany ahitako anao zany ay zany ianao rehefa hivavaka mirindrina ao amin'ny hevitrao mangingina dia indrainao mahitanao mangingina fa tsy ndao hiaraka amiko fa za mahaino an jesosy ao an-trano ao ianao mahita an jesosy miaraka amiko fitaka daholo zany raha lasaina bavy a vavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana halleloia farany asan'ny apokalypsia apokalypsia toko fa 7 andininy fa 10 apokalypsia toko fa 7 andininy fa 10 apokalypsia toko fa 7 andininy fa 10 mba misy ray indray mamaky azavady eny hijanona eny lavitra eny izy noho ny fatahorana amin'ny fanaintanany ka hanao hoe indrisy azafady 7 azafady toko fa 7 andininy fa 10 dia niankohaka teo amin'ny tongony aho mba hivavaka aminy ary hoy izy tamiko tandremo aza manao izao fa mpanompo namanao ihany aho sady namandreo rahalahinao izay mitana ny filazanan'i Jesosy Andriamanitra ihany no ivavao fa ny filazanan'i Jesosy no fanahan'ny faminaniana avereno kely azafady dia atombohitra ery amin'ny andininy fa 7 ary hoy kosa izy tamiko soraty sambatra izay natsoina ho amin'ny fanasana ny fampakaram-badiny zanak'olona fa hoy izy tamiko zanak'ondry fa hoy izy tamiko ireo dia teny marin'Andriamanitra dia niankohaka teo amin'ny tongony aho mba hivavaka aminy ary hoy izy tamiko tandremo aza manao izao fa mpanompo namanao ihany aho sady namandreo rahalahinao izay mitana ny filazanan'i Jesosy Andriamanitra ihany no ivavao fa ny filazanan'i Jesosy no fanahan'ny faminaniana halleloia zay ny zavatra misy sambatra ozy izy vao antso amin'ny fampiakaram-badiny zanak'ondry sorato ozy izy fa tanteraka ireo tenin'Andriamanitra ireo rehefa vitsy zay rehetrarehetra zay avy lay lehilahy nahazo ny fanambarana dia andeha an'iny andeha iankohaka idera an'le name fanambarana dia ozy le fanambarana oka aza miankohaka eto amiko ianao mitsangana ianao za mpanompo namanao ihany tahaka ny rehetrarehetra ihany fa Andriamanitra no iankovy Andriamanitra no topoy fa ny fanambaran'Andriamanitra sy ny fanambarana ny mpaminany dia iza ozy izy Jesosy ny fanambarana ny mpaminany io tantara io dia tantaran'i Jaona i Jaona lay mpianatra malalan'i Jesosy lay natao sestany tany Patmosy ary nahazo ny fanambarana ny amin'ny zavatra ho avy révélation ny amin'ny ho avy rehetrarehetra rehefa nanambarany amin'izany rehetrarehetra zany ny anjely dia niraisin'ny Jaona daholo rehefa voarain'ny Jaona le izy dia lasy Jaona andeha iankohaka teo amin'ilay anjely dia ozy le anjely hoe tsia aza manao izao mpanompo ohatranao ihany ahako fa Andriamanitra no atahory Andriamanitra no topoy fa ny fanambarana ozy izy ny avy amin'ny mpaminany dia momba an'i Jesosy hitantsika amin'izany zavatra nisy fitaka ho akaiky be ny fitaka tena akaiky be ary ny fitaka manodidina eo i Jaona vita tena hoe nalala an'i Jesosy teto tany nafantatra an'i Jesosy teto tany nanana fanambarana be ny amin'io apokalypsy io nahazo an'io saika andeha iankohaka teo amin'ilay anjely nefa nalala an'i Jesosy zany nafantatra an'i Jesosy zany ary nahazo an'io fanambarana apokalypsy rehetrarehetra io raha ny anjely koa amin'izany ny ratsoloha dia ozy ny anjely vi Jaona tratra tsika ty Jaona fa tsy mivadika koa le anjely fa ozy izy hoe aza miankohaka eto amiko halleloia dia niteny amin'izay izy hoe ny fanambarana rehetrarehetra Jesosy ihany na misy délivré na misy tsy nandofa folo-karena ntsony raha misy afaka amin'ny sigara raha misy afaka amin'ny toka raha misy afaka amin'ny rongony raha misy afaka amin'ny tokantrano maso raha misy nateraka indray Jesosy ihany ny deraina tsy olombelona raha misy mahazo ny fiainana mandrakizay mahazo ny fitahiana sy ny fahombiazana Jesosy ihany ny deraina halleloia raha misy mahazo
mahazo zanaka, mahazo zaza, mahazo taranaka, mahazo zao rehetrarehetra zao Jesosy any de raina fa tsy olombelona. Halleloia. Ny fanambarana dia momba ny Jesosy Kristy. Halleloia. Tsy lany mihitsy ny fotoana, tsy ho ampy mihitsy ny fotoana hanambarana an' Jesosy. Halleloia. Za lazaiko aminao mihitsy, rehefa misy olona ny fanakaiky anao eo ka manitra be io olona io, rehefa tonga any an-trano ianao na amin'izay aleanao a, manino? Findrany aminao le fofony. Zay, satria manitra be le olona. Ohatr'izay rehefa mifanakaiky amin' Jesosy ianao, le hanitry Jesosy iny raha lasaina avy tsy maintsy entinao mandehandeha iny a. Tsy olona ny alainao tahaka ny fomba fitoriny, tsy olona ny alainao tahaka ny fomba fiteniny, tsy olona ny alainao tahaka ny fomba fiakanjony. Lasa misy kolonina mpanompon'Andriamanitra be da be satria makatahaka mpanompon'Andriamanitra. Jesosy alaina tahaka. Jesosy alaina tahaka. Petera dia tratra mihitsy tamin'ny fotoana isamborana an' Jesosy. Natahotra Petera hoe raikitra ity fanenjehana ho samborony Jesosy. Dia hoy izy Petera, za tsy izy fa inona no natratrarana an' Petera? Nahafantarana hoe miaraka amin'i Jesosy io. Le fiteniny, le fomba fiteniny nahafantarana azy hoe izy io fa fomba fitenin'i Jesosy zany ataony zany. Mba misy trasin'i Jesosy ve any aminao? Fa le trasin'i Jesosy iny mila mipasy any aminao. Fa tsy trasin'olona no hita eny aminao, trasina lehilahin'Andriamanitra, trasina mpanompon'Andriamanitra. Tsia! Trasin'i Jesosy mila hita eny aminao. Le Jesosy malefaka ve hita eny aminao? Sa ianao dia masika be, rombotra be. Teniteny foana sy tena manao foana. Le trasin'i Jesosy nefa malefaka, feno fitiavana, feno fandeferana. Tokony ho hita eny aminao zany raha mifankazatra amin'i Jesosy. Révélation ny amin'i Jesosy zany raha lasaina pavy. Raha mbola tsy hita zao zany mba hita tsikelikely, mba mihemena tsikelikely le izy. Fa tsy hoe miemitombo. Ny fahasiahanao sy ny fahakizitinanao mba tokony mba mihemiena rehefa ao amin'i Jesosy. Hono Jaona hoe izy tsy maintsy mitombo ary zaho tsy maintsy mihena. Mety misy fandehanana tsikelikely koa nge. Fa tsy hoe tonga dia tena mety hoe afaka tanteraka eo. Fa miasa tsikelikely Jesosy. Halleloia. Le fitiavan-tena ao aminao fa tokony ho potika satria Jesosy zany tsy tia tena. Lasa mahay manome ianao, lasa mahay mizara ianao, lasa mahay mijery olona ianao. Révélation ny amin'i Jesosy zany. Fa raha le fitoriana amin'izao sy le fisandoka iny atao, tia tena foana ianao. Satria iny dia ianao ihany. Le fankalanao fahotana tokony mitombo. Rehefa malala an' Jesosy ianao, révélation ny amin'i Jesosy. Mitombo ny fankalanao fahotana. Fankalanao an'izao tontolo zao, mendahan' Jesosy tsikelikely reny. Halleloia. Satria Jesosy manao opération ao anatinao ao. Jesosy dia ampy. Tsy vidiana vola, tsy alo vola, fa Jesosy dia ampy. Halleloia. Amindra fo amintsika anie ny tompo. Ary tompo hiasa. Fa za tena miteny aminao hoe aza mangina intsony ianao rehefa malala ny fahamarina. Be da be ny olona mila zanana ny fahamarina. Aiza ve ka rehefa misy lehilahin'Andriamanitra ho tonga any amin'ny toerana anankiray, apôstôly ranona. Za dia tsy miteny anazy io mihitsy hoe apôstôly fa faux apôstôly. Rehefa tonga any amin'le fotoanan'ny evanjelika hono izy tsy haiko mety misy malala azy nareo, dia amonona ondry. Tsy maintsy hidedavana ondry dia omena ondry. Dia mifofofofo mihitsy le olona mitady vola hividanana ondry fa ho avy ny apôstôly. Tandremy ianao ry apôstôly santoka, na tsy mibebaka ianao, any am-ponja ny hafaranao. Any am-ponja ny hafaranao. Fa mamitaka olona, ny ondry ny hoaninao, ny ondry ny fitahanao. Mety misy havantsika sy namantsika ao anatin'izany. Dia ny zanany indray mpaminany, fa faux mpaminany koa zany. Dia rehefa tonga indray le zanany dia tsy ondry indray ny anazy fa gisa matavy. Zay indray nomena azy. Raha lasaina bavy ringana ny oloko no tsy fisian'ny fahalalana. Fa izy ny olona iny. Izy ny olona iny ianao izy. Jesosy raha tonga teto tany nidina mihitsy dia hoe soro ny kiraronao sasako ny tongotrao. Ianao indray ny avy avany nomena gisa sy omena aondry. Tena mampatahotra nge zany raha lasaina bavy. Tsy maintsy hisy zany fa lozana izay isiny zany aloha. Fa zany tsy maintsy hisy. Tsy afaka toeritsika zany fa te hanoranareo fotsiny fitaka daholo zany. Inona ny tonga zany? Satria iny voahositr'Andriamanitra, satria ny lehilahin'Andriamanitra dia mahazo fitahiana sy mahazo fanambinana ianao raha manao an'izay. Manompo sampy ianao. Be da be koa nge le mpino no manaonao foana e.
be da be le mpivavaka no manaonao foana, ianao koa dia manaiky ao mivoato ao, zay mahatonga le mivoato ao Babilôna, mitokana rery ao an-trano. Révélation amin'i Jesosy mila fantatra ao, momba Jesosy Kristy mila fantatra ao. Halleloia. Vao tamin'ny herinandro koa dia nisy zavatra ianako indray dia zao, mitady vola 50 000 ariary le olona tia Madagasikara, any amin'ny zanany any an-dafy any, omeo 50 000 ariary haingana fa mila 50 000 ariary. Inona ny ilanao an'ilay 50 000 ariary? Misy boky avy any Israely mihitsy hono soratan'i Solomon, avy any amin'ny trano firaketana. Dia avy any amin'ny trano firaketana mihitsy io, mila avidino io, fa rehefa io no miditra ao an-trano io boky io, tena feno fitahiana. Lala, any Antsirabe any misy an'izay fitoriana izay. Vakio ny baibolinao ohabolana Solomona nanoratra azy. Vakio ny baibolinao mpitory-teny Solomona nanoratra azy. Inona mbola dia davinao amin'ny trano fireketana any ananonany, sy hoe ahitondra an'izay boky izay ato. Ao anatin'io baiboly io Solomona voalaza fa endry rehetrarehetra. Fitahan'ny olona dia mandoa 250 000 francs dia azo an'izay boky izay, dia hoe azo fitahiana. Révélation ny amin'i Jesosy ny tsy ampy. Fa raha fantatrao ny amin'i Jesosy tsy mila zany boky zany ianao. Ary zany boky zany, fa ny potsampy zany e. Nga ny boky miditra ao aminao ny ampiadana anao sy asambatra anao. Fa ny potsampy zany. Io na manana baiboly 7 ary ianao ao an-trano, rehefa tsy hibebaka ianao, rehefa tsy hanaiky an'i Jesosy ianao, rehefa tsy manana Jesosy, tsy hisy antony zany. Halleloia. Fa tsy ny fidiran'ny baiboly ao an-trano hoe ho tahina ianao. Tsy ho tahina daholo ny gasy rehetrarehetra. Tsy adana tsy Madagasikara ny tena sambatra tokoa izahay. Manana baiboly daholo reo ao an-trano. Fa ozy ny tompo hoe ity fireneny ity manaja ahy amin'ny olony, fa mifony kosa lavitra. Tsisy fanambarana ny amin'i Jesosy. Raha fantatrao ny fanambarana ny amin'i Jesosy, ho tianao hivadinao io. Raha fantatrao ny fanambarana ny amin'i Jesosy, ataonao câlin be sy tena hoe tianao mihitsy io vadinao io. Fa tsy mila torin'olona ianao sy anjakazaka, fa ho feno fitiavana ianao. Ianao zany raha lehilahy, ianao koa zany raha vehivavy. Fanambarana ny amin'i Jesosy ny ilainao. Raha fantatrao ny fanambarana ny amin'i Jesosy, tsy anabatibaty sy teniteny foana zanako ao tsony ianao. Fa ny fitiavana aminao raha tsy lany dia mbola zarainao ampiarabelona. Fanambarana ny amin'i Jesosy ao anatin'io baiboly io, Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Aiza ho aiza ny fanambarana ny amin'i Jesosy, révélation ny amin'i Jesosy. Fa mila mahafantatra tsara an'i Jesosy ianao. Fanambarana ny amin'i Jesosy, raha fantatrao ny fanambarana ny amin'i Jesosy, hitsahanao ny fahotana, hitsahanao ny fitaka, hitsahanao ny langy, hitsahanao ny reraka momba izao fiainana izao, rehefa fantatrao ny fanambarana ny amin'i Jesosy. Alleluia. Fanambarana ny amin'i Jesosy, rehefa fantatrao ny fanambarana ny amin'i Jesosy, feno fandeferana ianao. Dia lazain'ny olona fa adala ianao. Ianao ty dia mandevitra foana. Ianao ty kosa dia hoe manaiky atao an'izany foana. Tsy takan'ilay izy, ilay fanambarana ny amin'i Jesosy tsy any aminy. Halleloia. Fanambarana ny amin'i Jesosy io fa raha ianao nanao forcé hoe za anao tsara fanahy, za anao tsara toetra, za anao mandevitra, atsasakadiny ihany nomeko anao dia KO ianao. Atsasakadiny, fiafakadiny ary mety tsy vita. Raha ianao ny amin'ny tenanao. Halleloia. Raha ianao ny amin'ny tenanao hoe za anao tsara fanahy, za anao mandevitra, za anao tena tia be. Cinéma. Cinéma. Court-métrage-na 15 minutes. Azonao ve zany? Reraka ianao, iza malaika za? Reraka ianao raha ianao manao an'io e, tsy vitanao io, tsy vita io. Fa miandry ianao a Jesosy. Andro soery ao aminao a. Zay miandry an'i Jehovah dia mandro soery. Elatra ny karantaka ny voro mahery. Iazakazaka izy fa tsy ho reraka, andeha izy fa tsy ho sasatra. Na ny fahavalonao ary ho tianao, mamelaka tamainanao eto mbola tendrainao tia indray ny anankiray. Lazain'olona fahadala ianao, zay le fahadalan'ny filazantsara, zay le fidalan'ny hazo fijaliana. Fa ny fitaka kosa tsy ekenao, eo meokisa dia amenao. Endre taka amin'ny mena rana, endre taka amin'ny mena rana, morataka ny voro melala, misy équilibre, misy fahamailona ara-panahy koa ao. Halleluia. Fa io a ery tsy ampatanjahana. C'est pas par la force, pas par la force, pas par la puissance, mais par mon esprit. Amin'ny fanahy koa Jehovah. Ny fanahy no omeny ny rehetrarehetra, tsy hoe ho anahy ihany. Maniry zany ve ianao? Te hiaina an'izany ve ianao? Gratuit zany raha lasaina-pavy. Hoy Jesosy hoe anareo izay mangetaheta, makanisa amin'ny ony, makanisa amin'ny rano, makanisa, tsy vidiana vola nefa.
manao hoany ianareo mandany vola am'izay tsy alina mankanisa dia miala etaeta halleloia misofrira mijaly nge ny olona am'izao fotoana mitady famonjena nge ny olona mitady fitahina nge ny olona mitady vonjy nge ny olona nefa dia mbola voafitaka ny mpamina ny santoka sy ny mpampianatra santoka ihany fa le mpiandrondry tsara tsy hitany jesosy tsy hitany androany jesosy gratuit manatona fotsiny ianao an' jesosy ho azonao ny famelan-keloka ho azonao ny famelan-keloka ho azonao ny fanafahana ho azonao ny fitsarana ho azonao ny fiadanana ho azonao ny fifaliana tsy hay lazaina satria ao aminao jesosy kristy fanambaranany amin' jesosy halleloia lasa ny fihetsika jesosy ny fihetsikaao ny fitenin' jesosy ny fiteninao ny fisainan'i jesosy ny fisainanao ny fomban' jesosy ny fombanao zay le voalaza ao amin'ny epistile hoe lasa pray amin'ny fomban'andriamanitra pray amin'ny fomban'andriamanitra inona no ataovy vakio matetika io baiboly io ao an-trano inona no ataovy mandoly dia mivavaha te hanana révélation mombanao a jesosy hoe zay atao vavaka raha ohatra ka tsy hanananao te hanana révélation mombanao a jesosy monsieur révélevy ianao amiko jesosy mampafantara ny tenanao amiko jesosy mitenena amiko jesosy fa mangetaetanao a dia tena miteny anao a zato isan-jato tsy hamila filanao zany jesosy tsy hamila filanao zany jesosy fa raha ianao sincère lasa fa teneniko amin'ny teny frantsay foana izy fa misy hoe fanazavana mety mazava kokoa raha ianao madio am-po raha ianao ny tena hoe mitsotra eo anatrehan' jesosy za miteny ianao fa hitomany ianao e za miteny anao fa tena hitarapoka ianao hoe tena niazakazaka foana hatrizay jesosy nanao nyzaozao hatrizay jesosy fa kay ianao eo akaiky eo tsy ho atsika eto ihany zany toryteny zany fa zay mandray ny toryteny io amin'ity vidéo ty fa fanambaranany amin' jesosy io aza manarak'olona aza manarak'olona aza mijery olona raha vo ny olona nijerenao lavo ianao aza mianatr'olona raha olona ny anaranao lavo ianao fa ny exemple ny fianarana aminao jesosy kristy halleloia mianara amiko ozy jesosy mianara amiko mianara amiko mianara am' jesosy mba tsy ho isan'le miodikodina fosiny ianao mba tsy ho isan'le voafitaka ianao fa le ondry malala ny feo an' jesosy halleloia le ondry le malala ny feo an' jesosy zay nge mahatonga an' jesosy miteny hoe raha tsy atao ohatrany zaza raha tsy ohatrany zaza ianao tsy miditra ny fanjakany lanitra azonao mahatonga an' jesosy ny teny zay raha tsy miverina toy ny zaza nareo tsy miditra ny fanjakany lanitra inona moa toetra ny zaza tsotra inona koa ny toetra ny zaza matoky inona koa ny toetra ny zaza madio am-po inona koa ny toetra ny zaza tsy hafa mandeha raha tsy miankina amin'ny ray aman-dreniny miantehatra amin'ny ray aman-dreniny ary io tsy manahy io tsy mbola nisy zazakely zany ka nanahy nefa ianao ty be fanahina be dia zay mahatonga jesosy hoe miverena ianao ohatrany zaza fa rehefa tonga ohatrany zaza ianao tsisy fanahina ntsony ao anatinao ndraiky mikarakara anahy ndraiky momba halleloia ary ny zaza dia zao tsy mihera aminao zany io fa rehefa teo eo aminao io tonga dia miampifoy ary dada azonao zany io zazo io tsisy niny io lasa na occupé dada na mitondra tomobily dada na mamaky boky dada ao an-trano tonga dia sorony fotsiny boky dia lasa izy makeo aminao eo satria fatany fa io ny dadako ary gratuit ny andehanako eo amin'io fa rehefa me lehibe mihafahafa tsy haiko hoe me miseho endry dia ozy jesosy hoe tsy lasa lavitra zany fa ohatran'le zaza io zazo io malala fa zanaky ny dadany izy io zazo io malala fa zay rehetra ny dada dia anahy fa tsy hoe andovola amin'ny dada misy zaza mandovola amin'ny dadany ve misy zaza mandovola amin'ny dadany zay mandray ty vidéo ty zanak'andriamanitra tsy takinao fa folo-karena sy vola sy ny sisy zany efa anazy daholo ny rehetrarehetra miaraka amin'ny dadany ao aiza koa nisy dada omena volo zany mamaky andreo manao fa folo-karena sy maka volo ndraiky dia zao hoe ho anazy le izy fa mody lazaina ho an'andriamanitra ho an'zao ho an'andriamanitra ary koraisinao io aiza ny trano fireketana tsisy trano fireketana tsony eto tany ny tempolo ianao ny tempolo ny fanamasa ianao ny tranon'andriamanitra fa tsy manam-bola mety tsy misy trano tia ny vidina any na misy tomobila tia ny vidina na misy kiraro mangirana be sy costara tia ny vidina any alefaso am'izay ndray le rakitra aloha ho anazy io fa tsy resaka andriamanitra zany mamitaka anao fotsiny izy halleloia tsika tsy matahotra jesosy miaraka amintsika jesosy momba atsika so dia ianao sao dia mitemy be zany
ahoana zy misy teo izao ny fiatsoanao fa zatao malemy ambarao amin'ny oloko ny fahadisony nanambarana nyity sy ny tenenana nyity mafy sy mandeha miparitaka be da be ny olo afaka ary tsy mbola angintsika mbola itentsika amin'ny anaran'i Jesosy ary ianao koa mbola iteny amin'ny anaran'i Jesosy ianao koa mbola iteny amin'ny anaran'i Jesosy ianao koa mbola iteny amin'ny anaran'i Jesosy haleloia ilaza ianao fa mifanambarana dia fanambarana Jesosy haleloia Jesosy ihany no ambaranao dia avy amen tsara Jesosy haleloia mbola andrositsika miaraka amin'ny Jesosy tianao Jesosy rehefa fezina izy dia zao hoe fitiavana an' Jesosy satria rehefa fantatrao io Jesosy io dia hoe tara amin'ny Jesosy haika ohatra zany ty Jesosy ty le fanambarana mahatonga anao ty an' Jesosy amen io herin'ny fanahy tsy ianao manao an'io gaga ianao ohatra to lasa malefaka tampoka ty fiainana koa ty maso anahy tsy ianao manao an'io fanamasina tonga ao aminao fanamasina mamangy anao to lasa mandefitra fanamasina mamangy anao to lasa tsy voafitaka intsony amin'ny fampianaran-diso fampianara-sato fanamasina no mitarika anao to lasa mahery mandresy fahotana mandresy nofo fa maninona fanamasina miracle ary gratuit zany miracle zany no ny fanatrehan' Jesosy alleloia mandrositsika miaraka amin'i Jesosy mandroso ianao miaraka amin'i Jesosy zavatra misy eto mantsy zao le lazaiko anareo eto tsy toeran'ny iraketana eto tsy toeran'ny tangoronana eto zavatra misy eto dia zao be da be ny olona tonga eto dia zao ny zavatra misy na zay ray alehany maray le teny izy toy hoe taonaotra mafy be zany aloha zay tsy hiverina antsony am'izay la zay misa teo hoe tsy isy alampy anao mihitsy hoe tsara sinsisa hoe hiakatra tribonaly ianao fa tsara fanasy tara toetra rehefa tonga eto anao fibebahana nitoriana aminao eto fialana fahotana nitoriana aminao eto fialana amin'ny ratso nitoriana aminao eto dia zao rehefa mbola tsy tamana mbola tamana amin'izao tontolo zao izy dia ohatra n'ilay hira hoe aloha zay janony eto tany eto dia tsy verina eo ntsony izy fibebahana foana ny anareo zao Jesosy zao foana lasa izy mandeha zay ny anankiray ny fandrony dia zao ambarany amin'ny Jesosy toriana an' Jesosy izy eto iny izy fa me malala me mahafantatra an' Jesosy izy dia iny ohatra ny vorokely lasa me mahazo elatra dia mikopakopaka lasa izy any amin'izay alainy any manambara an' Jesosy haleloia ny anankiray dia zao mandre eto izy dia mbola entin' Jesosy izy tany izy dia metonga eto izy dia mandeha izy dia tonga eto izy dia mandeha izy dia mandeha izy dia tonga eto izy ohatrohatr'izay zany le olona eto azonao le fa io révélation any amin'i Jesosy misy ndray dia miembotra dia tsy hitanao any misy karazany fa androantsika zao mantsy lazaiko androany eto amin'ny herinandroany eto misy fotoana amin'ny volana mars eto tsisy fotoana ntsony zay amin'ny herinandroany eto misy fotoana farany dia amin'ny volana mars tsisy fotoana ntsony dia ahoana alleloia sa tsy alleloia alleloia sa tsy alleloia halleloia satria nahoana satria manana révélation ny amin'i Jesosy halleloia ka na aiza lehanao na roviana dia eo Jesosy amen tiako ianao Jesosy ny anakalo anao sanatria zava-mandalo levona ve ho azoko ampitahina aminao fa tsy mba misy ananako sy izay mety mbola ho aho azoko oharina aminao fa fanaperana ianao Jesosy amen nao tsika anao an'le ireo tiako ny araka aminao Jesosy na iza hitondranao aho amin'ny anaran'i Jesosy tsika mandeha mandroso tsisy olona mijanonjany eo amin'i Jesosy ohatra ny escalator tohatra miakatra io raha vao miakatra ny tohatra mila miakatra miaraka amin'iny ianao raha resitsika ndray zay escalator midina ka ianao mitsangana eo ambony escalator midina dia ahoana raha tsy mihetsika ianao tsy manao ninina dia ahoana lasa tafidina any ianao fa inona tokony ataonao zany mba tsy lasanao mitafidina me mandroso ianao miaraka amin'i Jesosy halleloia vonona ve ianao hiaraka amin'i Jesosy manakariva vonona ve ianao hiara-ndroso amin'i Jesosy na be ny ady na be ny fitsapana révélation ny amin'i Jesosy anananao fahafenona anananao fiadanana anananao fifaliana halleloia